Amaranantsika ny fandarana ny resaka kickboxing. Manoma tena fantatra ihany koa ny ekipa pirenena malagasy Squad Junior amin'ity taranja ity izay atrika ny fidina ny tompon-daka eran-tany izay atao any Italia hoentina aminao anatin'ity fanadihadiana ity ary ny ireo ekipa pirenena malagasy ireo. Vonina tanteraka ny ekipa pirenena malagasy Squad Junior eo amin'ny taranja kickboxing izay hiatrika ny fidina ny tompon-daka eran-tany any Italia amin'ny voalondohan'ny volana septambra ho avy izao. Omaly maraina ary dia niatrika manantena tetsy amin'ny Sogradin Mahamasina izy ireo, nanambara ireo mpikatroka fa efa vonina tsara izy ireo amin'ny lafiny rehetra. Fahavononana zany amin'izao afa vonina tsara ny rakomando amin'ity champion du monde ity ary vonina mo vazaha tsara mahitsy. Inona ny tena manavanana ny rakomando? Tsika zany any tanjaka toa dia tsisy manana ary moral koa tsika tsisy manana. Fa ataoko tsara mihitsy ny amin'izao na forme na fizika na moral ary vonina hitondra médaille d'or dia tia Madagasikara ty. Efa niatrika lalao resa-pirenena? Ie, efa niatrika championnat d'Afrika tany Cameroun. Inona ny tena manavanana anao? Tena manavanana any amin'ny teknika dia vovokaina. Eo vonina tanteraka daholo ny ekipa rehetrarehetra hiatrika ny championnat du monde. Anao manokana aiza ho aiza ny forme? Efa tonga tanteraka ny forme amin'izao fotoana izao ary vonina tanteraka hiatrika an'ilay izy. Efa niatrika compétition internationale moa? Ie, niatrika zone 4 tamin'ny 2010 dia 2011 dia championnat d'Afrique tamin'ny farany tao. Inona ny tena manavanana anao tombonao anao manokana? Izaho aloha manavanana daholo ny rehetrarehetra na tanana na totohondry. Ireto avy ireo mpikatroka voafantina ao anatin'izany ekipa pirenena malagasy izany. Alain club à Cosma, moins de 57 kg. Personnage de Alain, moins de 57 kg. Razana Zatovy Alfazar Fazarali, moins de 57 kg chez ISL. Laïsou Julien, 60 kg. Sazès, club à Sazès. Papil Guéla du Marladeli, moins de 51 kg. Club KBCF Fénératou. Rokaya Moussa, AFM, moins de 51 kg. Zianana Eric, moins de 51 kg. Léon Force. L'étoile Briand, à Club Bourndab, moins de 51 kg. Yves Faray, moins de 54 kg. FNM. Martin Dino, moins de 43 kg. Club Alpha Manakar. Mariam, Tilia Romsay. 45 kg. Luc, moins de 57 kg. Léon Force. Tandien Gitaturtu, 47 kg, en club à Sassès. Andrian Menzanav, Tafideme, moins de 45 kg, Léon Force. Karina Lita, moins de 55 kg, club GSL. Genève Faïdé Daniel, moins de 48 kg, club FKM. Moins de 50 kg, club 3FP. Ténéry Lariano Brunel, à 20 ans, moins de 47 kg. Georges Gaël, FNM, moins de 63 kg. Araka ny fantatra dia iakina amin'ny entimanana no isan'ireo mpanao atotondry kickboxing ireo izay hoentina any Italia. Maromaro arak'izany ireo taranja izay atrika ny fidinan'ny tompon-daka eran-tany sy lalao any ivelany any. Eo ny taranja tenisy atrika ny coupe de vice, eo ihany koa ny taranja judo izay niresahantsika teo hiatrika ny fidinan'ny tompon-daka eran-tany ary ny taranja kickboxing hiatrika ny fidinan'ny tompon-daka eran-tany koa. Feno hoan'ny rehetrarehetra moa izany mamanam-bola tiana teny hoe miakina amin'ny enti-manana avokoa ny fahafahana rehetra mandeha amin'izany fananana iresa-pirenena izany. Amin'ny tena maranantsika azy manana solo tena efatra ihany koa tsika amin'izao fotoana izao izay efa any Chine miatrika ny lalao olimpika ho an'ny skady tanora. Efa niantsika teto ny fampahafantarana an'izy efatra mianadahy ireo andrasana ny vokatra hoentin'izy ireo avy any amin'izany lalao olimpika izany fa ny androany aloha dia mifarana ny fandarantsika fisaorana be da be hatrany hatrotrano any atokantrano any na hatranjery hatramin'ny farany ity fandarantsika androany ity. Mbola manome fotoananao amin'ny herinan'io toy izao indray tsy adino ihany koa misaotra ireo namana rehetra izay niarana natosa izao fandarana izao sy ny botika CMH iny Andraharo iny izay nampiakanjana isinao toy ny mahazatra tamin'ity androany ity. Mametraka ny veloma mandra-piona indray tompoko lasy tompoko avy. Veloma tompoko.